Ny coalition des radios sy ny hetsika Tantsoroka Covid-19 dia manolotra ho anao Angano Angano Arira Arira. Ilay Hazo Mahavelona. Angano nosoratan'i Arikom Randria. Nanana zanaka vavy tokana hono ny mpanjaka andrem-bahoaka. Tsara tarehy tokoa izy io ka maro ireo tovolahy zanak'olona ambony sy manan-karena tao amin'ny fanjakana noho ny tsiriritra azy. Indray andro anefa naharary mafy ilay zanaky ny mpanjaka. Nantsoina avokoa ireo mpitsabo mahay rehetra manerana ny vazatany efatra mba hanasitrana azy. Saingy samy ny alamaina. Kivy sy ketraka ny mpanjaka. Fa indray takariva nisy feony laza taminy fa tsy ho sitrana mihitsy io zanany io raha tsy misotro ny ravin'ilay hazo antsoina hoe Mahavelona. Sarotra dia sarotra nefa hono ny makany amin'io hazo io satria lavitra dia lavitra any efovoan'ny ala matevina any misy azy ary feno miaramila tsy hita maso marobe miambina azy. Na izany aza nefa dia naniraka ny miaramilany izay matanjaka sy mahay miady indrindra ny mpanjaka mba hoany. Dia lasa hono ireo miaramila voafantina ny rahan'ny mpanjaka. Nitondra fiadiana faran'izay tsara indrindra izy ireo. Nanome toko fa vonona hiady amin'izany miaramila tsy hita maso izany ary tsy maintsy andrisy ka hitondra n'ilay hazo mahavelona eo anatrehan'ny mpanjaka. Niandro ny mpanjaka sy ny vahoaka. Niandry. Tsy niverina intsony anefa ireo miaramila ireo. Kivy indray ny mpanjaka. Dia tsy ho sitrana intsony ve ilay zanany tiany indrindra. Nikabary tamin'ny vahoaka ny mpanjaka fa na iza olona mahazo an'ilay hazo mahavelona dia omeny ny antsasaky ny fanjakana. Tsy nisy sanandeha intsony anefa satria miaramila matanjaka miaraka amin'ny fitaovam-piadiana aza tsy nahazo azy ka maika fa olon-tsotra. Fa nisy tovolahy zanak'andriana iray hono izay efa nitsiriritra fatratra n'ilay zanaky ny mpanjaka nitady hevitra amin'izay ahazona azy. Nanatona mpimasy iray nalaza tao an-tanàna izy ka nilaza ny faniriany. Dia hoy ilay mpimasy taminy: ho azonao tokoa izay tediavinao raha manana tanteraka an'izay asaiko ataonao ianao, saingy tsy maintsy misy tambony izany. Lazao fa tsy maninona izay tambony angatahanao, hoy ilay tovolahy. Tsy izany no mila ny tambony fa ny masina, hoy ilay mpimasy. Tsy maintsy manome omby zato ho an'ny masina ianao raha te hahazo azy. Tsy maninona fa foky raha izay omby zato, hoy ilay tovolahy. Dia nomen'ilay mpimasy tapakazo sy vovotany miaraka amin'ny tantely ary rano tamin'ny tavoahangy kely hono izy rehefa avy nanome an'ireo omby zato. Nanome toky ilay mpimasy fa ireo no hiaro azy eny an-dalana ka tsy maintsy ho tonga any amin'ilay hazo mahavelona izy. Rehefa izany dia lasa nakany amin'ny mpanjaka hono ilay tovolahy ka nilaza hoe: tsy maintsy tonga eto aminao ny hazo mahavelona tadiavinao ry mpanjaka ka ho sitrana ny zanakao. Raha vitanao tokoa izany, hoy ny mpanjaka, dia omeko anao araka ny efa nampanantenaiko ny antsasaky ny fanjakako. Tsy mitady ny antsasaky ny fanjakana, hoy ilay tovolahy, fa angataka ny zanakao mba ho vadiko. Tsy maninona fa omeko vadinao izy raha sitrana soma tsara, hoy ny mpanjaka. Fa aleoko izany hono ilay tovolahy zanak'andriana rehefa nandrenitenin'ny mpanjaka. Ny ampitso voamangirany ratsy dia nanainga mba hitady an'ilay hazo mahavelona izy. Dila ny herinandro, tsy mbola tafaverina izy. Dila ny tapa-bolana, iray volana, tsy mbola tonga foana. Very hevitra tanteraka ny mpanjaka. Ilay zanany anefa vao maika mihamarary sy mihahosatrany ka efa ambivitra dia ambivitra ny ainy. Ny gogogo ny tomany ny mpanjaka. Fa nisy tovolahy iray mpiandro omby ny antsoina hoe Ilay tsara. Mba nalahelo mafy ny mpanjaka ihany koa saingy tsy hafananoatra. Indray andro anefa raha mbola teny ampiandrasan'omby izy dia tonga teo aminy Ngabera fahendrena ka niteny hoe: ianao ny voafidy hamonjy ny zanaky ny mpanjaka, koa miomana fa anainga ho any amin'ilay hazo mahavelona ianao raha pitso. Taitra mafy sady natahotra hono ilay tsara raha nandrehan'izany ka niteny hoe: ahoana tompoko no ahafahako manao an'izany? Ny miaramila matanjaka sy ny zanak'andriana aza
tsy tafaverina intsony ka maika fa izazay mahantra kely ty. Atoroko anao ny lalana makansy ny fiarovan-tena tokony ataonao fa aza matahotra. Hoy ilay Ngabe. Tsy fitaovam-piadiana na ody ratsy no andresena azy ireo fa ny fitandremana sy ny fanetretena. Ahoana izany? Hoy ilay tsara gaga. Tsy hita maso izy ireo ka mila mitandrina mafy ianao. Tsy maintsy manao aro tava mba tsy ahafahany miditra ao anatin'ny orona sy ny vava. Tandremo koa fa ny tananao ihany no fitaovana ampiasainy hamelezana anao ka aza mikidikitika tarehy sy mikosoka maso na misikotrorona. Ny rano sy savony no anisan'ny fitaovana famonoana azy ka sasoa matetika amin'ireo ny tanana. Mety aka endrik'olombelona koa nefa izy ireo indraindray. Ka raha misy olona mifanena aminao eny an-dalana eny dia aza mifampikasika mihitsy fa mihatara imetatra ary fahadio ny mifandray tanana aminy. Ary ahoana tompoko ny amin'ilay hoe fanetretena? Hoy ilay tsara nanontany. Tsy mieboebo eo anatrehany ka hevitra fa hoe tsy misy akory izy. Tsy ho fantatra ao mihitsy manko ny fisiny. Kanefa eny amin'ny toerana rehetra alehanao eny izy. Miandro fotsiny izay fomba ahafahany manafika anao. Raha voatandrinao izany rehetra izany dia tsy haharesy anao ireo miaramila tsy hita maso ireo. Na tokony tenin'ny Ngabe raha fahendrena hono ilay tsara ka nandeha nakany amin'ilay Hazo Mahavelona. Nanao aro tava sy nivatsy savony izy mba hanasany tanana matetika. Nifanena tamin'ny olona tokoa izy teny an-dalana saingy niataka sy tsy nety nifandray tanana taminy. Sorena sady naneso azy ireo olona ireo saingy tsaron'ilay tsara ny afatry ilay Ngabe ka tsy nahoana izany. Aleoko tezeran'ny olona sy esoina hoy izy toy izay ho tafian'ireo miaramila tsy hita maso. Tonga soma tsara tany amin'ilay Hazo Mahavelona ilay tsara ka nakaraviny maromaro teo. Faly dia faly hono ny mpanjaka rankizy fa sitra nasoma tsara ilay zanany rehefa nisotro ny tambavy avy tamin'ilay ravin-kazo mahavelona nentin'ilay tsara. Saika omen'ny mpanjaka an'ilay tsara hono ny antsasaky ny fanjakany saingy hoy ilay tsara hoe ny fanavotako ny mpiarabelona amiko no efa valisoa tsara indrindra ho ary mpanjaka. Noho ny fahendreny dia noraisiny mpanjaka ho lehiben'ny mpanolo-tsaina tao an-dapy izy. Ianareo koa rankizy, afaka manavitra amin'ny mpiarabelona amin'ny fiarovana ny tenanareo mba tsy ho tratran'ilay arety mifindra. Angano Angano, Arira Arira. Ny coalition des radios sy ny hetsika Tantsoroka Covid-19 dia nanolotra ho anao teo. Angano Angano, Arira Arira.